Rakotonenao za Zila Ferdinand, filohan'ny tafika eto amin'ny faritra fahafito, atao amin'ny paroasy Ambohitreva, distrika Mahitsy, vikaria andrefana eto amin'ny diocèse Antananarivo. Zay zany dia manao vondrona mamboly, tsaramaso sy ovy. Ny antony anaovana ilay fambolena zany dia tamin'ireo ilay confinement moa izay nanomboka nanao an'izy ity dia mba isakiana ny ankizy hoe misy zavatra afaka atao fa tsy mahona amin'ny ohatra zava-mahadomela sotra izany, moa fampifondrona ny ankizy eo amin'ny faritra misy anay. Dia ny antony anaovana anazy ity koa mba manantena izay tsirairay avy ireo mba handeha amisi daholo amisi manaraka eo. Ny habean'ity tany volena ity zany iketsana valivavy eo. Ny zavatra mizezika nataony tamin'ity zany zao dia manangana fako izay anaovana compost. Liebe Gemeinde, liebe Partygemeinde, es ist an der Zeit, ein Lied zu singen, was auf der ganzen Welt verstanden wird. Und dieses Lied heißt Laudato Si, o mio Signore, Laudato Si, o mio Signore, Laudato Si, o mio Signore. Auf geht's Gemeinde, die Hände in den Himmel! Laudato Si, o mio Signore, Laudato Si, o mio Signore, Laudato Si, o mio Signore, Laudato Si, o mio Signore. Sei gepriesen für Felder und für Wiesen, sei gepriesen für Laminat und Fliesen, sei gepriesen für 2- und 3-mal Niesen, sei gepriesen, denn du bist wunderbar, yeah! Laudato Si, o mio Signore, 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 Laudato Si, o mio Signore. Ny vokatra nefa nataonay zany nefa vokatra dia ny tsaramaso sy ny haricot-vert, ary nambolenay manaraka dia ovy efa akaiky eo antitra dia hiady an'izay dia zandra ny tsaramaso, fa manaraka an'ity dia mbola hanomana ny tany entindray izay, mbola voniny izay amboly hatrany dia hanao an'ilay izy mba hitohizan'ny firaisan-kina sy ny fampirobona ny tafika eto amin'ny parasina Ambohitreva sy ny distrika. Za zany manentana antsika tanora mba tsy hanarinary fako eny amin'ny rehetrarehetra eny, fa mba asiana toerany satria misy ilana anazy ihany ny fako, na dia ataontsika hoe zavatra tsisy dikany ary koa mba entanina ihany koa mba amboly hazo, ohatra zao hoe fambolena ohatran'ny tony ataonay tony dia efa mety zao. Manentana antsika tanora zany fa ny fambolena dia tena mahavelona sy mahatsara mihitsiny. Nareo VPKT zany tonga taty aminay taty ambanivohitra taty, tsy mahavaly fititoa zazy zay fa Andriamanitra manakaream-pahasoavana ny amin'ny sy tanjakanareo dia misaotra andrina. Mula misine di disivitano tanuro le mitsangane